ianao no ilainay ny atongavanay amin'izao toerana izao. Misandrata Jesosy ao koa izay sitraponao rery ihany Jesosy, izay avy aminao no voambara eto androany, mba sy tahaka ny idiranay eto Jesosy ny voanay fa tena avoray zavatra manokana avy any aminao izay Jesosy, ary ho amarinao amin'ity anonoany ity, amoazanao ny ao anatinay, mba tena hahita izay Sion amin'ny fitiavanao marina isanandro isanandro, fa tsisy tahaka anao. Ny anaranao Jesosy amen. Fa miara-pasika sararay avy aminaran'i Jesosy. Ny teny izay ifampizaransika androany dia sy ny resaka izay mivady hoe ohatr'izao mifampidirana ataonao ny ohatr'izany, fa izay ilay fanan'Andriamanitra miara-miasa dia isaona lehibe ny anarany. Raha omena titra ilay zavatra hompitaina eto androany dia hoe fanekena na hoe fakatoavana paharoa. Ny anaran'i Jesosy manao hoe ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina no tambonin'ny lalina, ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Izay no eo lovaka isika. Inona ny tian'Andriamanitra ao ambara anatin'izany izany ny zavatra nisy zany. Fa raha mijery ny tantara isika fizotra ny famoronan'Andriamanitra rehetra dia a partir n'izay zavatra izay vao nisy ny famoronana. Manomboka eo amin'ny 17 vao misy ny famoronana. Fa tamin'ny voalohany zany dia sisy zavatra afaka honjerevana mihitsy teo fa tena hoe ary ny tany ozy dia tsy nisy endrika sady foana, tena hoe sisy raisina, sisy ahafahana manao deparan'ny zavatra misy fa noho ny fanan'Andriamanitra naomba tambony rano dia nisy amin'izay mifamoronana rehetrarehetra, misy mazava dia nisy mazava, dia teo vao nandeha ny création hita amin'ny masosika dia zavatra hita amin'ny maso aty ivelany. Izay zany ny zavatra nisy tamin'ny création tamin'ny testamenta taloha. Io zany mety hoe sy départ zéro misy fa tena départ négatif, izany hoe maneho ny fahalebiazan'Andriamanitra, fa n'Andriamanitra mahay manao départ ny zavatra ao anaty chaos. Ohatrany hoe sisy raisina zany hoe tany foana, lalina, sisy ahoana moa zany, sisy zavatra afaka tenanao inona ary ny zavatra hitranga, fa izay mandriamanitra anazy fahalebiazany. Dia rehefa nandeha taty amin'ny testamenta vaovao indray rehefa tonga Jesosy dia ovakisika ny ao amin'ny Matthieu 7:20 manomboka amin'ny 9:20 manao hoe minaran'i Jesosy ary tamin'ny fiambenana faefatra tamin'ny alina dia nakeny amin'ny mpianany Jesosy mitsangatsangana teny ambony ranomasina. Raha jereva isika io dia mitovitovy amin'ilay Genesis 1-2 ihany, fa Jesosy indray zany nitsangatsangana teny ambony ranomasina. Marina fa tamin'io dia feno rivotra sy nanonja ny rano zany tamin'izany, fa le tary zany sy nanondra fa lalina sady hoe sisy ninona afaka naitanaina, fa teto sady masika ny rano no any ambony ranomasina zany, sisy ranomasina marivo zany rena tena fa lalina foana. Dia misy zavatra tian'Andriamanitra apitaina zany eo amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra. Sika zany dia génération tokony hanana fierté miavaka, satria tamin'ny génération sika no efa nisy Jesosy. Eto zany dia ohatrany hoe fampisehoana fa Jesosy tonga izay nanana n'ilay fahefana nitovy tamin'ny nanomboana ny famoronana rehetra.
dia rehefa nisangana tambonin'ny rano Jesosy midika zany fa midika suprématie zany fahalehibiazana. Ary raha nandeha ny famoronana natao zany tapartiran'izay zany a dia tokony hafantatra koa isika fa misy famoronana tian'Andriamanitra atao a partiran'izay fotoana izay. Dia ny zavatra nisy a dia ny zavatra nataon'i Jesosy voalohany a ao andiny fafito amby roapolo amin'ny Matthieu 14 teo dia ozy izy hoe ary Jesosy nyteminy taminy miaraka tamin'izay hoe matoky fa izao ihany aza matahotra. Raha hitan'i Jesosy fa natahotra ireo mpianatra ireo satria neviany hoe matoto rivotra manonja ito zany a dia daholo ny facteur rehetrarehetra tokony hampatahotra dia nagaga teto fa Jesosy a sy tonga dia le rivotra sy le tafiotra no nampitoneny voalohany fa tany amin'ny mpianatra izy nyteny hoe aza matahotra matoky zany hoe ny être intérieur ny mpianatra no tiany Jesosy anaovana famoronana voalohany fa tsy nitovy tany amin'ilay Genesis voalohany toko faharoa hoe teo vao nandeha hoe misy mazava dia misy ny trondro dia misy ny kisoa dia misy ny vorona. Fa teto a zavatra tany am-pony Jesosy a izay efa toriny antsika foana zay tato amin'ny hiraka fa sy ny situation misy amin'ny fiainasika ny tian'Andriamanitra amboarina voalohany a fa ny ao anatisika misy ny être sika misy a ny tian'Andriamanitra ho amboarina voalohany. Izay a ny testameta vaovao na mbola misy rivotra raha teo na misy tafiotra raha teo na misy ny rehetrarehetra dia izay a ny tian'Andriamanitra atongavana voalohany manana assurance manana toky a aza matahotra. Fa raha mijery anaty baiboly sika manao fikaroana dia 365 fois io voateny ao anaty baiboly hoe aza matahotra. Zany hoe isan'andro zany ny tompo dia miteny aminao foana hoe aza matahotra. Fa ny tahotra ny tena fahavalon'ny fiadanana indrindra raha mandinika isika zany ninona fiainana mandalo eo a dia izay no mahatonga asika sy miaina ao anaty fiadanana. Dia nefa izay fiadanana izay tiany Jesosy manana asika dia na inona zany ka mitranga amin'ny situation misy a dia ny ao am-pony Jesosy dia hoe manana fiadanana isika aza matahotra. Le vadiko mitehana foana moa indray zany ny bombona ihany indraindray dia izy seria mino izy sy mba taitra dia ohatra ny ohainina kely marina tokoa zany fa dia indraindray ho dia indraindray bombona e. Dia raha mahita ny tantara sika izay efa tantarany resasika foana fa indraindray zany a en fait ny fiarahasika eto amin'ity iraka ity a dia sy misy amboamboarina zany na hoe modimody andao mba atao an'izao na misy fiasaram-bela sy fa ny famarinana no teneniny eto dia zavatra misy marina dia fiaina no zaraina. Fa raha mijery ny Petera eto sika Petera zany efa inona ny zavatra sy hitan'ny Petera niaraka tamin'i Jesosy zany ary Petera nana finoana be tonga dia ohatrany samy maniry daholo sika raha mba ohatran'ny Petera zany koa ny finoako a dia mba tena hafa misy a. Fa Petera tonga dia hoe raha ianao dia sovy makena tonga dia lasa Petera. Anefa Petera tsara titre be zany Petera ohatran'ny niresan'ny paster Ndravata eo réputé be ao amin'ny mpianatra ao Petera leader ao misy ary izy amin'ny mpianatra zany. Dia nefany a ny zavatra nitranga nahita n'le tafiotra sy le anina ihany Petera da ao zany a nandray zany misy fotoana ohatrany hoe mety hoe mafimafy ny fomba teneniko ianay zany ohatrany hoe mampiesony
hoe tonga dia za tsy matahotra zany mihitsy tena tsy taoko akory zany rivotra sy tafiohatra zany fa dia nefany zavatra nitranga teto amin'ny Petera zany, zavatra mahazo asika koa zany fa sika fotsiny mila hoe mibanjina an' Jesosy. Eo mantsy zany zao le izy, ahoana ary ty hoe mibanjina an' Jesosy ty, dia mba tsy hasonga asika culpabiliser tena fa ny natiora asika tant que olombelona dia ohatran'ny hoe logika zany le nahazo amin'ny Petera hoe nikoropaka izy, fa ohatran'ny mafy be le rivotra, ohatran'ny zakany onjy izy. Dia eo le hoe raha vao sy nibanjina an' Jesosy izy dia lasa nahitan'izay zany. Dia eo amin'ny fomba fijerisika zany no hoentsika mbavaka sy ho resahana eto hoe ahoana moa zany ty mibanjina an' Jesosy ty io mantsy ohatrany hoe ndraindray sy azo tsara zany tenenina hoe Jesosy mpanjinina, fa inona zany zay réellement amin'ny fiainasika andavanandro. Dia zay no ezansika jerevana eto androany fa ny condition sy nampilentika ny Petera dia hoe mibanjina an' Jesosy. Raha mibanjina an' Jesosy zany sika dia mila mahafantatra aloha zany iza aloha zany Jesosy. Zay zany le tena zavatra anisan'ny jerevasika, zany mibanjina an' Jesosy zany mila mahafantatra hoe iza zany Jesosy. Raha vajerevasika ao Matthieu 28 adininy 17 dia ao milaza hoe efa nomena ny fahefana any an-danitra sy ety an-tany, hoe an' Jesosy zany ny fahefana. Zay zany ny ahafantaranao iza zany Jesosy aloha. Raha mijery koa sika any amin'ny Jean 14:6 dia misy hoe za ny lalana sy famarinana ary fiainana. Aisika daholo zany fa rehefa ao anatin'ny zavatra mitranga ve sika dia masiaro an'izany ve sika. Tenin'Andriamanitra milaza any amin'ny Jaona 9:12 ny teny hoe izaho ny fahazavana zao tontolo zao. Zavatra fampitadiavasika eran-tany daholo zany dia mbola miteny ary Jesosy any amin'ny Matthieu any, Matthieu 5 izy zay 5:14 hoe ianareo ny fahazavana zao tontolo zao. Rehefa manaraka an' Jesosy ianao zany dia te anahaka an' Jesosy, dia Jesosy koa tena rehefa manahaka anangy ianareo dia nareo koa lasa fahazavana zao tontolo zao. Iza Jesosy ho amin'ny fiainasika sy ianao. Any amin'ny Apokalipsy any dia misy milaza hoe Jesosy no mpanjakan'ny mpanjaka sy tompon'ny tompo. Zany ve ny fahafantarasika an' Jesosy zany. Zay zany zavatra misy. Dia eo no hoe ahoana ary ny iainana an'izany amin'ny andavanandrom-piainasika zany hoe mifantoka amin'i Jesosy zany. Sy hoe mieritreritra banjina an' Jesosy io zao Jesosy manaonao imagination ianao hoe mibanjina an' Jesosy fa misy fiainana zany rehefa hoe mibanjina an' Jesosy dia mijery hoe inona ny toetra an' Jesosy. Ahoana zany fomba fijerin'i Jesosy zany fitiavan'i Jesosy zany hoe Jesosy fahamarinana zany. Ahoana zany Jesosy manana fanetretena ohatran'ny tantaran'ny Ford teo zany hoe Jesosy agneka lamina be tany an-danitra sy zavatra nampahory anazy nefany na tonga olombelona izy hiaina ny zavatra iainasika ary andasaka ny rany ho fanavotana asika amin'izany. Dia izay zany no mila le fiainana amin'ny hoe mibanjina an' Jesosy zany mila mijery an'izay hoe ahoana ny fomba fisainan'i Jesosy. Teo zao dia ohatrany hoe malahelo an'ny olona izy, fa 3 andro angarangidina be zao no niainana azy tany an-tendrombohitra tany ny olona dia naona. Dia Andriamanitra manana cœur de compassion koa. Manana an'izany ve sika sa inona kiny idirako nataoko taty dia nanao ny asan'Andriamanitra fa sy hanome sakafo anareo ohatra, fa miara-miasa ny zavatra rehetra isehon'ny volahitr'Andriamanitra. Dia
ho lavabe izy rehefa asipirina an'izay fa zay no tena tiana tongavana eto fa misy fiainana zany a hiainana an'le hoe mibanjina an' Jesosy mila le mibanjina an' Jesosy zany sy maintsy ao anaty communion anao sy maintsy hoe misy inona ny teniny misy fifankazahoana zany dia mihainy tenin'Andriamanitra mamaky ny tenin'Andriamanitra ayayayay fa rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra isika dia matetika mahita manana misy fitariana ao misy fitariana asika miresaka amintsika zany Andriamanitra zao indray ny tokony ataonao zao indray ny anina na mihaino hira isika hira masina dia misy zavatra miampita foana any fa io zany a na hitory-teny mandritry ny 14 andro eto arany a dia sy hitovy fa manana ny fomba hifandraisan'Andriamanitra amintsika tsiraray avy zany ny communion amin'Andriamanitra samy manana ny zay communion zay dia misy izy io a za moa zany za hafahafa zay za zao ohatrany a ninina zany zavatra ataonao tokony ahitanao foana ahitanao an' Jesosy foana za zao ohatrany hoe tia mijery film misy miteny mitory hoe sy tokony hijery film zany tsony rehefa mivavaka sy tokony izao be dia be fa za zany mijery film fa rehefa manana fiarana akaiky amin'Andriamanitra ianao dia misy zavatra hitanao an'Andriamanitra foana misy zavatra mitrangana fiainanao any za zao raha nijery an'le Avatar iny dia mety samy manana hitany zany ny olona mety hoe mety le soavaly manana tongotra enina sasany mety hoe ohatran'ny hafahafa be ny oron'le olona mety hoe ino ty olona mangamanga fa ana zany no navariana fa vao miaraka amina Bible le olona nohatra zany tonga dia mandeha aloha le connexion manana n'le volony lavabe n'le olona dia ohatran'le misy prise ireny dia mifandraisiny amin'le biby dia ohatrany hoe tonga dia mifandray le olona sy le biby hoentiny dia zay ao anatin'ny sain'le olona dia fantatry le inona moa fantatry le biby koa zany dia misy harmonie tsara ny fiainany fa nefa ny alazaiko asika fa tian'izao tontolo izao ho tafina zany zay satria fantany fa any ny tena fototry ny zavatra rehetra io connexion io dia raha mandinika isika izao dia hirairaina be zany ny resaka intelligence artificielle dia ohatrany hoe tian'zareo atongavana le connexion io ohatrany hoe le IA zany manana connexion aminao hoe manana ny historique ny zay zavatra nataonao ao dia ohatrany hoe fantan'izany ny mombanao dia azonareo ve dia ho voafitaka mantsy ny olombelona afaka soasy na ny olom-boafidin'Andriamanitra arany efa manomboka zany izy io fa mila matakatra tsara isika fa ho avy fotoana lasa ohatrany hoe lasa meilleur aminao zany io ny afarany io ary efa misy moa zany any amin'ny tany mandroso na ny olona maty any arany dia mandovo vola any ianao dia miresaka aminao isan'andro eo zany zay olona tianao efa maty ela be any dohatra ny resaka aminao eo mamanao ohatra sava ianao ananina dohatrany hoe mahafantatra ny fiainao manontolo satria ny enregistreny aniny izy dia misy olona ihany zany manamboatra an'le izy ao olona maro be tsy hita araky ny ty tany ity dia ohatrany hoe mahalala anao zany le olona mahafantatra ny attitude anao dia roboka tokoa ianao hoe tena tia ny akamabonako ao ianao manontany ahoana an'izao mahavoavaly anao foana le izy problème anao ohatra ny voavany zany daholy dia ho voafitaka ny olom-boafidin'Andriamanitra rozy izy any ty ariana satria lasa sy te hanana communion amin'Andriamanitra sy ny olona fa hiatehitra amin'iny nefa iny olombelona no mampiditra ny données rehetrarehetra ao anatin'iny fa ny logiciel ohatrany hoe manamboatra an'le izy mba ohatrany hoe ho harmonie mahafantatra anao zany le izy tafiditra tampoka tao anatin'le izy fa sy tao anaty saiko misy zay tamin'iza nanomana an'ito fa fanahy masina tena ambarasika mila mitandrina sika fa miazakazaka zany zao ohatrany hoe tena tena zava-dehibe ty
fa misy problème kinao dia ampidirinao ny zavatra rehetra. Dia ohatrany manana valiny mahafapo zany ianao, anefany mbola misy ilay manana ny valiny izay sisy mahay. Halleloja, sotra Jesosy. Dia raha mandinika sika ao amin'le Matthieu 14 teo fa rehefa manomboka any amin'ny andininy faha 1 amby 30 sy ny faha 2 amby 30 izy any zany Jesosy vao namahany olana ary nanindry ny tany niaraka tamin'izay Jesosy dia nandray azy ka nanao taminy hoe rikely finoana nahoana ny anany ianao, ary rehefa niakatra tao amin'ny sambokely izy dia nitsahatra ny rivotra. Ao am-pony Jesosy zany ny ampisahatra n'le rivotra sy le tafiotra fa te anamboatra ny anatsika izy. Fa raha mandinika sika matony fanan'Andriamanitra ny edena dia fatany fa sy hany le fiadanana. Fa io zavatra ho amboarin'Andriamanitra ao anatsika sararay androany io izay ambara androany io izay efa nambara tamintsika koa fa fanamafisana zao any zany ny fototry ny fiadanasika. Dia ny zavatra tena marina masy dia zao, mampianatra asika zany fiainana andavanandro ny amin'ny fomba fiasan'ny Andriamanitra amin'ny ara-panahy. Ohatrany hoe insiteko zany ny fomba fisainasika androany mba handinika ny zavatra mitranga rehetra fa sy azara foana zany ny zavatra misy amin'ny fiainasika tsirairay avy, fa ny zavatra tena misy zany dia ny invisible ny tena misy, ny tsy hitasika maso zany ny tena misy pour de vrai zany. Ohatrany hoe miteny zavatra contraire fa ny invisible ny tena misy, fa ny zavatra iasaina hita ny masosika normal foron'Andriamanitra io dia zavatra ivelan'izao zany hitasika, fa sika zao dia sy mahita an'izay any anatisika any, nefany misy betrave be zany ao anatsika ao. Ozinareo iny zany betrave dia tena misy miasa be zany ao ao anatsika ao mahatonga an'izao afasika mihesika eto zany fosika zany ao misy trave be zany ao dia manina moa manesika ny any amin'ny fiainam-panasika koa hieritreritra hoe any amin'ny tontolo ny ara-panahany misy komba be any, misy miady ho asika any. Zao sika raha hoe mahita an'io gera zao dia ohatrany hoe iny drone hoy missile izay anarany dia misy le mandefa mamono an'le izy. Dia rehefa mahita an'ireny ianao zany dia samy manana fomba fizeriny anazy zao dia ohatrany hoe zany zao Jesosy ny any amin'ny tontolo ny ara-panahany misy fanafiana ho anahy be dia be Jesosy dia iny le missile alefanao micontrôle izy mba sy hahatonga ny fahasimbanao amin'ny fiainanay, fa ny fahavalonay dia tena potika anay isanandro ahatonga anay sy ho tafavoaka zany sy hiratra zany akory ary masonay, fa misy zavatra ataon'Andriamanitra foana ao isanandro. Dia rehefa mahatakatra an'izany sika dia eo sika le mahatonga ny hoe misaotra an'Andriamanitra foana na sisy zavatra hitasika hoe ahoana ary, satria misy baikon'Andriamanitra ao mambe baiko ny selula sika tsirairay avy ihany hoe fo daholy, forona daholo indray. Fa sika zao dia raha miteny hoe maty isanandro, misy any amin'ny baiboly any zay misy an'izay hoe maty isanandro azay, fa sy voaraiko ato le verset any. Fa sika isanao io zany dia maty isanandro, maty isaky ny seconde, isaky ny misy selula maty foana zany. Ianao zao raha mahita tsikoky toy izanao hoe sosotry ianao, fa raha manana fatakarina dia saotra Jesosy fa misy tsikoko aika ireny le selula maty dia namoronanao indray aika zany, azonareo ve izy? Fa ny olona zao dia hoe mandeha be ny savo de Marseille fa misy tsikoko ny olona, samy manana fomba fizeriny zany hoe ty business be fa ohatra zany fa tiako zany sika saiko fa
manana be anatika hoe andao reto izerina sipiripiainasika fa misy zavatra tian'Andriamanitra pitaina foana zany ao anatin'ny fiainasika ao. Fa misy combat be any amin'ny tontolo any izay mahatonga asika mbola ohatr' izao. Dia mety mihevitra asika tsiraray avy hoe reny efa olona fidin'Andriamanitra hoe paster saotra izany reny dia mety ny fiainan'ireny angamba efa zavazava fa reny tokony hivavaka ao anay fa reny tsy hoentina mivavaka. Fa tena mila vavaka reto tena miincite asika tsiraray avy asika eto amin'ny eto zany aloha zany no hitako eto fa mpitondram-bavaka reto fa misy combat zany io zay tsy takatry ny sainao. Fa indrindra ho an'ny olona izay voatendry hitondratondra tenin'Andriamanitra eto zany adinina amin'ny tenin'olona ho ambarany masizy. Bebe kokoa zany ny combat mahazo anazy dia zay no ilana vavaka amintsika. Mety hoe misy fotoana ny olona reradreraka izy fa mafimafy le combat ao nandray zany misy misilina sy voatohan'le izy fa tafadoboka ihany dia aoko sika anina fatakarana amin'izay zavatra mitranga rehetra. Dia ny zavatra misy dia zao teto dia namonjy an'i Petera Jesosy. Dia voavonjy Petera sy ny lentika fa somary be kely fotsiny ary kely finoana satria misy zavatra tian'Andriamanitra tongavana. Dia misy question mipetraka amintsika androany. Jesosy ve ho asika tsiraray avy mpamonjy sa mpanjaka? Ho asika tsiraray avy. Teto masy Jesosy dia namonjy, voavonjy. Amin'ny fiainantsika koa zany hoe manafaka amin'ny ota, mampiavana ny olona amin'Andriamanitra. Any amin'ny Luka dia Andriamanitra amin'ny Luka 2:11 Andriamanitra Jesosy miteny hoe fa mpamonjy no teraka ao anareo, anio dia Kristy Jesosy. Jesosy zany dia mpamonjy. Dia rehefa misy zavatra mahazo ny fiainantsika, Jesosy avonjeo dia tena mamonjy tokoa Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy dia zao dia tena sitrana dia sitrana. Ilay sitrana atao hoe voavonjy. Afaka tamin'ny fanandevozana, voavonjy. Dia matetika io zany standara iainan'ny kristianina. Na sy kristianina arany dia tonga amin'io rehefa tena mafy ny ataka dia hoe Andriamanitra dia mahafantatra an'Andriamanitra ihany zany olona hoe any misy famonjena. Fa eo amin'ilay hoe mpanjaka zany no mila minina be taravikely zany sika ao anatin'ilay mpanjaka. Mila fihezana kely hoe ahoana moa zany hoe Jesosy mpanjaka. Raha isika ho mpanjaka marina ve izy? Inona zany hoe toe-saina mpanjaka zany? Zany toe-saina mpanjaka zany sisy mpanjaka te ho tafita seul zany raha tena mpanjaka izy. Fa mpanjaka dia izay asoa no manodidina anazy zay no tena toe-saina mpanjaka. Mitsinjo ny hafa. Nefa mahana ny fahefana rehetra afaka manao an'izay koa izy zany. Zay ny asan'ny mpanjaka. Fa sika eto zany hoe mahandray an' Jesosy tena ho mpanjaka marina. Fa Jesosy zany manana izay fanjakana zay dia izay fanjakan'Andriamanitra hoentin'izay izay tiany ho apetraka ao anatisika. Jesosy ny teny any amin'ny Luka 17:21 fa ny fanjakan'Andriamanitra ozy izy ao anatinareo. Izay ny tena antony natongavan'i Jesosy, mission natongavan'i Jesosy sy ny hamonjy fosiny ihany fa hitondra an'izay fanjakan'Andriamanitra izay ao anatiny izaho sy ianao zany. Dia izay no ifampifavahasika zany satria ilay fanjakan'Andriamanitra io zany hafa kely. Io zany tena sisy manaraka lôjika misy zany ilay fanjakan'Andriamanitra. Rehefa anao zavatra zany Jesosy dia tsy amifatakarana saisika sy ianao. Le araka ny zavatra eo amin'ny lalina tsisy ninona eo ny départ amin'ny famoronana
misangasanga ny ambony rano manonja sy anina dia misy zavatra tian'Andriamanitra ampitaina amintsika sy anao hoe afaka manao zavatra foan'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Za izay miteny aminareo zany a dia tena mbola ao anatin'ny komba amin'io fa mbola isin'Andriamanitra isan'andro isan'andro aho satria za mihevitra hoe za zany mbola mana problème na limitation. Ohatra hoe misy zavatra takatakatry ny saiko vao inoko sy hoe izay foana fa misy fotoana zany hoe dia ahoana moa zany petraka sady le question zany nefa ny ianao milaza fa manana an'Andriamanitra hoe tena mpanjakanao amin'ny fiainana zany e dia mety hoe misy amin'ny sika siraray avy koa mety mbola tafiditra ao anatin'izay fa Andriamanitra za miteny androany aoka isika ifampivavaka tompoko ao anatin'izany komba zany fa ndraindray isika kivy mahita ny situation fa sy matoky hoe iza ilay Jesosy mibanjana an' Jesosy marina ve sika nandray an' Jesosy ho mpanjaka marina amin'ny fiainasika ve sika za mpanjaka izany masy izy afaka mandray tanana ny fiainana fa ao amin'ilay komba hoe sy lôzika anao ny tonan'Andriamanitra an'io ao zany sika izao efa tena ho avy ny farany milaza sika sy anao fa aoka isika atoky hatramin'ny farany fa raha izay rehefa ny fatakaran'ny saina zao dia ohatra ny hoe ilay zavatra mitranga zao ohatra ny sy zanona zany sony fa mitohy foana sika zao dia mihevitra tsy fa tonga 2 euros sady zao ny gasoil nefa ny zavatra vao manomboka dia rehefa miresaka amin'olona ve sika sy anao dia anana iseho ve mipe iseho ve ny Galaty 5 vokatry ny fanahy sady anampitrotraka koa sika vita nefa afa ny vita ny tenen'i Jesosy tamin'ny azo fijaliana afa ny vita tenensika ty amin'olona ty hoe tena sisy fikesony dia ninona zany zavatra mitranga dia mampahera sika sy anao fa sy haisika zavatra mbola hitranga rehetra na miterina amin'ity any arany fa aoka isika ifaly fa mahana an' Jesosy nyteny teo i paster Nava hoe misy zavatra mifrene sika inona moa zany ny frein raha mandiny sika ny frein dia manao fa raha isory sika ny frein fiainasika dia mandroso sika inona le frein esorina amin'ny fiainana esorina le rehefa esorina ao anatin'ny Jesosy misy an'izay zay fa raha esorinao le dia lasa Jésus azonareo ve iny ianao mizoro ao anatin'le Jesosy iny zany mahatonga ny frein sahitasika ny Jésus ohatrany hoe manao jeu de mots amin'ilay izy fa matetika sika ihany no fahavalo sika zany sika metraka hoe izao rangamy mety aminahy dia nay misy fotoana misy opportunité zany tonga ao anatinao tonga dia sy manontany ny hevitr'Andriamanitra kory ianao hoe mba andao aloha tokana kely mba notany an'ity zavatra ity eo mantsy le mpanjaka marina sy mpanjaka fa tonga dia sika teny mivavaka tonga dia io Jesosy mba ety ity zavatra ity fa izy efa vitanao zany efa sisy question hoe ho ataoko sa sy ho ataoko fa ity ho ataoko Jesosy fa aoka ianao eto mba ho mpamonjy ny toeranao amin'ny fiainako vonjeo Jesosy amin'ity mba ety ity fa sy hoe ianao Jesosy no mpanjakako ty ve le sitraponao sa sitraponao dia mandaingy zasy ianao raha sy mbola tratran'izany foana isan'andro isan'andro fa misy domaine zay apetrasika hoe ty dia sisy ideran'i Jesosy fa ty kosa efa tena kapokako ty ohatra ny lera zoky sous-estimé Raford teo zany sy ino hoe dia zay ny tian'Andriamanitra mpitaina fa mety hoe ho lavabe eto ny zavatrasika fa Andriamanitra te-pitoetra ao anatsika isanao ny fanjakany zay fanjakan'Andriamanitra zay reto tena tsy manaraka ny lôzika sika zay ifampitonam-bavaka sika isanao mba tena anaiky zany fitarian'ny fanamasiny zany fa lehibe nge zany Jesosy zany vakio nge any amin'ny Apocalypse 5 ihany à partir ny verset 11 ihany
Zany fahalehibiazan'i Jesosy nandraisana azy tany an-danitra zany, sisy sesy manaiky an'i Jesosy zany reto. Andao sika tena anaiky an'i Jesosy ho mpanjaka amin'ny fiainasika tsirairay avy. Jesosy ndreto izay tsirairay avy Jesosy. Mety hoe nihiran'le hira teo izay Jesosy ka tsy sandisia teo mandao anao fa tena matetika izay Jesosy mandao anao foana. Raha vao misy zavatra hainay Jesosy amin'ity fiainana ity dia apetraka anay ary amin'ny sisiny ery na hoe tsisy idiranao ty Jesosy fa ty ndray kosa mba hanaty ao anaovako azy. Jesosy mandao anao nge izay ao anatin'izany Jesosy. Mamondrafo aminay tsirairay avy Jesosy. Mamelany elokay tsirairay avy Jesosy. Tany mafy izay Jesosy. Tany mafy izay. Tena ohatran'ny hoe satrinay foana ianao Jesosy ho mpamonjy anay ohatran'ny nataon'i Petera vonjeo fa mafy ny ataky. Fa maniry koa izay Jesosy tena ho mpanjaka anay ianao Jesosy. Jesosy aoka amin'ny fanahy masinao hitoetra ao anatinay. Hitaridalana anay ny amin'ny volontenao rehetra. Hiaraka aminay ao anatin'ny communion Jesosy mba ahafahanay tena mitambatra aminao ka ninona zavatra mitranga dia ho ahitanay ianao foana Jesosy. Aza vela ho variana izahay ny amin'ny fikofoana mafy na ao amin'ny asa fanompoana ara Jesosy. Fa mpisio izahay mba hisy fotoana andininay tena Jesosy. Makaiza ty lalako ty. Mbola mijanona ny fandraisana anao mpamonjy fosiny ihany ve? Sa efa mba nandroso nandray anao mpanjaka Jesosy malalo. Mety teoria no raisina eto hoe tianay ianao sady ho mpamonjinay no mpanjaka anay. Rehefa anao fanekeny izay Jesosy tamin'ny andrainao dia nanao hoe mandray anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay izay. Jesosy aoka so ny zanona eo amin'ny molotra izany Jesosy fa mba tena ho fiainana pour de vrai Jesosy mba tena anaiky izay. Fa lehibe lavitra ny fisianao eo amin'ny fiainanay no fisianay amin'ity tany ity. Jesosy ianao ny tompo ny fahefana rehetra. Ianao ny nangataka tamin'iray ny hanomezanay ny fanahy masina. Feno isan'andro isan'andro izay. Fanahy masina tarivo isan'andro isan'andro izay. Mba aoka ny etranay misy Jesosy no tianao sy tianao ny volontenao fa sy ho lasa hoe lalàna Jesosy na hoe lasa ho disipline-piainana Jesosy fa mangataka izay mba ao anatinay mifanany fitiavana anao Jesosy ka anompo anao izay noho ny fitiavana anao Jesosy fa sy noho ny andraikitra Jesosy mba ho fiainanay zany tianao zany fa sy ho lasa ezaka mafy be eo amin'ny fiainanay Jesosy fa ho reraka ihany zay satria mbola misy ara-nofo ao anatin'izany. Dia mahatoky ny fitiavanao zay Jesosy. Alléluia. Amen. Pendant que les responsables distribuent le corps et le sang de Jésus-Christ, préparons notre cœur pour la Sainte Seine.
es la perfection. Reçois l'adoration de ton peuple ici-bas. Tu es l'unique vrai Dieu, le Sauveur merveilleux qui s'est donné pour moi. Je veux proclamer que tu es comparable à toi. Je veux habiter dans ton temple à jamais pour te contempler, mon roi. Je ne vois plus le temps passer lorsque je suis à tes côtés. Tu es la perfection, reçois l'adoration de ton peuple ici-bas. Tu es l'unique vrai Dieu, le Sauveur merveilleux qui s'est donné pour moi. Proclamer que tu es le seul Dieu qui est comparable à toi. Je veux habiter dans ton temple à jamais pour te contempler, mon roi. Izao isika tompoko dia tonga amin'ny fotoana izay miavaka indrindra dia fanasan'ilay mpanjaka. Mpanjaka ny mpanjaka, tompo ny tompo. Raha raisika isanao ho famarinana zany a, dia ho fantatsika isanao ny fahalebiazana izao fotoana izao hoe mpanjaka sy tompony tompo no iray latabatra aminao. Ary sy mba sakafo nalaina tasy nalaina taroa no nasena andrahoany inona iasina zatsy na nasena nandrahoany zaroa no omena antsika isanao androany fa ny vatany sy ny rany. Zay rehefa asika amin'ny Kolosiana toko voalohany vakina mandomboka mandiny 20 ka hatramin'ny 22 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, sady izy no ampihavanany ny zavatra rehetra aminy, ka dia ny rany tao amin'ny hazo fijaliana, teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampihavanana. Eny izy hoy izao no fampihavanana izany, na ny etỳ tany na ny any an-danitra. Ary ianareo izay oloko azo fahiny
sy fahavalo tamin'ny sainareo noho ny fanaovan-drasy no hoe fanampihavany ny ankehitriny teo amin'ny tenany nofony tamin'ny fahafatesana mba atolo masina sady tsy hanasiny amam-pondro eo anatrehany. Amin'ny teny vazaha zay mazavazava kokoa manao hoe minaran'i Jesosy il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Zany io zavatra omeny Jesosy asika io. Jesosy zany nataony daholo ny fomba rehetra mba tonga asika hoe tena palpable fiainasika zany. Jesosy namonjy zany. Nataony tena amin'ny alalan'ny ranom-boloboka sy ny mofo hitasika maso mba tonga asika ho averimberiny Jesosy foana hoe izany ange no nataony zany fampihavana asika amin'ny lanitra zany zay le resaka invisible tena réel teo. Fa raha ity tany ity zany no antenaisika dia misy kinona ozy izy ny fitenenany jeune zay. Bon courage. Fa reraka eo zany sika. Fa miarasy ty sisy zavatra tsara zay izao sika miara-mahita. Sisy pe ho tonga ao anatina gera zany. Fa tian'Andriamanitra izy fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy tamin'ny alalan'ny rany izay ho ataony omeny asika eto androany mba tsy ho fahazarana zany fa mba ho voaraisika isanao fa misy zavatra nataon'Andriamanitra ao anatin'izany fampihavanana amin'ny any an-danitra sy ny etỳ an-tany zany. Hoe tena mety hoe manany ihany ary miteny hoe lasa extraterrestre ianao fa misy fiombonana hafa kely tian'Andriamanitra ho asehosika ao anatin'izao fotoana izao. Fa tian'Andriamanitra ho feno famasinana ny fiainasika amin'ny alalan'ny fandraisana ny vatany sy ny rany. Alleluia, Jesosy aoka tena voarainay menakavy zany Jesosy fa sy programme na culte foana Jesosy hoe misy fandraisana sainte seine fa andray zay amin'ny finoana Jesosy. Alleluia. Fa Jesosy tamin'ny alina zay namadiana azy dia nandray ny mofo izy. Ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy ity ny tenako ho anareo izao ataovy fahasarovana ahy. Misaora azy. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa niny dia hoy izy ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako izao no ataovy fahasarovana ahy. Na oviana no misotro ianareo. Sotra Jesosy. Marina aminay ny teninao rehetra Jesosy. Mankasitraka fa ho isan'izay voasa izay androany Jesosy. Hiaraka latabatra aminao. Ilay tompony hery sy ny fahefana rehetra Jesosy. Ilay mahay manova ny any anatinay ihany Jesosy. Ilay mahay manova dia mampahory anay indrindra any anatinay ihany. Jesosy hivavaka mangina izay tsirairay avy Jesosy. Agnataka aminao fa eto ianao ilay mpanjaka mpanjaka sy tompony tompo izay etaetany tsirairay avy any anatiny ihany manodidina izao latabatra iarana aminay izao. Araoraoty izao fotoana mangina ahafahanao teny izay tianao ambara amin'i Jesosy fa miainanao izy.
ianao mpanjaka Jesosy tompony tompo manjaka amin'ny fiainanay Jesosy sisy marombaka anao am-pelantananao izy ianao Jesosy ianao no tomponay Jesosy anao izahay misaotra ny fahasarotam-piarinao aminay tsirairay avy ho anao rery ihany teratsilazy ny voninahitra izay hatramin'ny taloha indrindra anio ary mandrakizay amen. Sao isika dia anatanteraka ny fanatitra misaotra tompoko. Se tenir debout, on va prier pour l'offrande et tout ce que nous avons donné pour le Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Je t'invite à fermer les yeux et mettre ta main sur ton cœur. Et on va remercier le Seigneur et juste être reconnaissant et reconnaissante aujourd'hui. Merci encore Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que nous avons reçu aujourd'hui. Merci pour le cœur de chacun qui a donné ici Seigneur Jésus. Merci Père, merci Seigneur Jésus-Christ pour le cœur Seigneur gentil de chacun, le cœur humble de chacun ici en ce lieu Seigneur. Et tu vois leur vie Seigneur, tu connais chaque facette de leur vie. Je prie pour chacun Seigneur Jésus-Christ en ce lieu qui ont donné. Tu pourvois chaque jour à nos besoins Seigneur et que tout ce qu'on a Seigneur ce sera pour ta gloire. Je prie aussi Seigneur pour ceux qui ont donné venant de leur cœur, que ce soit Seigneur intérieur ou que ce soit l'argent, que ce soit matériel, Seigneur Jésus. Toi, tu vois tout ça, Seigneur, mais c'est à notre cœur que tu vois. Tu gardes nos cœurs, qu'on puisse toujours faire toutes choses. Venons, Seigneur Jésus-Christ, de notre cœur, mais pas venons, Seigneur, de notre chair. Et que ta gloire, Seigneur, puisse se rayonner au travers de chaque chose qu'on fait, Seigneur Jésus-Christ. Tu pourvois pour nous et tout cela, Seigneur, c'est pour toi. Merci encore infiniment, Jésus. Et c'est en ton nom seul que nous avons prié. Amen. Alléluia. Afaka mipetraka atsika une petite annonce kely fotsiny tompoko. Afaka manatona ve pasteur Aonja amin'le retraite azafady. Efa courant daholo tsika hoe misy retraite spirituelle amin'ny début mai. Atsangano hoe tanana zay efa mahafantatra na mbola tsy mahafantatra raha ohatra hoe mbola mila fanazavana tompoko. Na raha misy fanontaniana koa amin'le retraite afaka mametraka anareo tsy haiko hoe sao dia misy fanontaniana tianareo apetraka par rapport amin'ny déroulement ny retraite spirituelle atsika. Ya, pasteur Aonja ary manazava anazy. Ho antsika rehetra izay te handeha zany dia afaka manoratra anarana amin'ny pasteur Aonja. Saotra tompoko. Pisy daholo eo
le izy moa zany efa hita antsika ihany le info am'le nalefa tao amin'ny jubilé iny le affiche a fa te hanentana antsika fotsiny aho hoe aleo tsy miandriandro misoratra anarana fa raha ohatra araka hoe mbola tsy misy le fahafahana le izy hoe adulte 60 € a le vendredi samedi dimanche io dia ho an'ny ankizy moins de 10 ans 25 € dia ho an'ny ankizy moins de 3 ans gratuit dia te hanentana antsika hoe alao misoratra anarana mbola tsisy ara le fahafahana mba hoe fatapatatra hoe any amin'ny farany volana marsany hoe izafitsika ny andeha satria mbola misy fandaminana be aorinan'io hoe resaka covoiturage fandaminana ny chambre atsika dia ny fandoavana ny vola tena hoe 15 avril farafatarany dia tsy haiko hoe misy fanontaniana ve akoatran'izay efa ao anatin'le 60 € io zany ny fatoritsika dia ny sakafotsika sakafo atoandro dia ny sakafo hariva dia petit déjeuner ohatra ny le fataontsika isan-taona hoe alefandry zareo avy any Haute-Savoie ihany ny lista hoe inona no entintsika dia izay aloha ny info azoko hatreto fa raha ohatra hoe mbola misy fanazavana fanampiny dia alefa amin'ny jubilé ihany na atao annonce eto zay pasteur Ok. Amin'ny heriny kosa misy réunion des jeunes hoy après culte et après le culte il y a une réunion des jeunes samedi prochain. Après on incite tous les jeunes d'être présents ce jour-là parce que c'est très important les choses que vous allez aborder pour cette réunion. Merci. Petites annonces anankiray koa ny vehentsika ty mois ty le 21 mars ohatra amin'ny mahazatra à partir ny 20h 19h30 ok dia zay ny vehentsika dia amin'le vehe ventsika misy sa mitondra sakafo kely pasteur sa ahoana sa mitondra zay tianao entina sa ahoana naovana an'le amin'ny vehe eny alaminatsika eo tenena amin'ny jubileo ihany zany ny fandaminana an'le izy raha ohatra ka zay dia samy teny fotsiny amin'izay akaiky anazy ohatra hoe misy olona mbola tsy présent amin'le izy dia mba samy teny fa ho teny pasteur onja eo amin'ny groupe jubilé koa ny vehentsika dia farany le boîte idéatsy reto zany tena important be ho anay pasteur mahafantatra ny mba etaetanareo zay zavatra hitanareo atao anonyme le izy raha ohatra ka tsy maninona mihitsy aiza moa le boîte idée Lilia azafady ndraso mba afaka tatyantso afaka mba anona ve am'izay mba hitanareo daholo le izy dia soratony ao am-ponareo tena sorato ninona zay zavatra tianareo soratana merci tatyantso merci beaucoup tena mbola vita be izy ato tena mbola tsisy ninona sa mety tena hitanareo mety be zany ministère tsisy remarque zany zao ny objectif atsika famonjam-panahy zany raha misy zavatra hitanareo hoe ty zavatra ty tena important be mety zavatra tsy fantatra pasteur tsy hitanay manorata reto manorata manaova sentinelle ho an'ny assemblée nareo mba sorato zay zavatra apetraka Jesosy ao am-ponareo zany tsy resaka hoe fanaratsiana na inona fa zay zavatra hitanareo mihitsy hoe misy zavatra lien amina famonjam-panahy zay dia misaotra tompoko mbola misy hira anankiray ve ataony tsisy tsony ok ary o pasteur ataovy aron-tsotra ny fiangonana misaotra tompoko mino fa amin'ny heriny efa mba misy zavatra atao amin'le boîte idée ato dia efa ho tonga amin'ny tapitra sady zany ny fotoanandroany fa saotran' Jesosy foana amin'ny zavatra rehetra
raiso a nisodrano a zay ho tenenina amin'i Jesosy misy afatra ao ampitaina hoe ho tanteraka amin'ny fiainantsika anie ny ao amin'ny Efesiens 3 manomboka ny 9:7-10 ary alala ny fitiavan'i Kristy isika tsirairay avy izay mihoatra noho ny fahalalana mba hamelona anareo ho amin'ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatasika na everisika ary ny hery izay miasa ao amintsika atanteraka izay fantatr'Andriamanitra fa mety amin'ny fiainantsika sy anao. Nambara tamintsika teo fa mpanjaka amin'ny mpanjaka sy tompon'ny tompo Jesosy izay efa niraisika hoy izany dia aza manahy izao sy ianao fa rehefa nazy ianao dia izy ny karakara. Sisy lehibe noho izany Jesosy sika izany dia tena mandehana amin'ny fiadanana fa izany ao am-pon'Andriamanitra ho amin'ny fiainantsika sy ianao. Hitanao an'i Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao an'i Jehovah ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao an'i Jehovah ka menao fiadanana. Amen. Fahasoavan'Andriamanitra matoa zao fahasoavan'Andriamanitra matoa zao asika rehetra. Amen. Alleluia.